dia mbola amin'ny fivaliana trano no hafahantsika amin'ny fampahery andritra ny fotoana foy indrindra manoloana zao teo zavatra mitranga eo nivony firenena izao izay mampivarahontsana ary mahavalalana ny olona na dia amin'ny kristianina azy very fanahy mbola velona manoloana n'ity valanaretina izay tsy hita izay hanaovana azy ity kanefa tsika olona mahatoky an'Andriamanitra ary miandrandra ny famonjena izay tanterahana elohan'izay hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Jehovahandriamanitra raha eo mangorory tokoa ny fananay ankehitriny manoloana ny toe-javatra mitranga manerina n'izao tontolo izao indrindra eo anivon'ny firenena raha nijery ny zavatra lasa izay nanantena fa mitsahatra ny fandringanana kanefa vao mainka mihamafy izany ankehitriny tsy misy izay tsikivy ny vahoakanao tompo ary na dia ny olonao izay mitaraina aminao aza dia indraindray mila hiteny hoe aiza ianao Jehova no tsy mamaly vavaka anay kanefa tompo soa ihany fa mbola misy ny teninao afaka iorena anay dia mbola manantena ny famonjena avy aminao izahay raha ankehitriny dia misaotranao satria mbola afaka mandre ny fampaherezana avy aminao dia ny teninao izay tonga mamelombelona ny fony ny mpanahinay mba ahafahanay mandray ny toromarika rehetra mba hampitsahatra ny fahatezeranao dia mitenena Jehovah fa meno mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia valy miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fahitana ny tompo amintsika mandrakariva tsy takona fiainana amintsika intsony ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao izay mahavahalalana ary tsy misy izay tsy tonga ao anatin'ny fahakeviana rehefa mety olona miaina eto amin'izao tontolo izao indrindra ny zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika satria ny loza efa herintaona lasa izay nefa nanomboka nandringan'olona maro ary ankehitriny memahery vaika zany ary vao mainka matahotra sy mangovotra ny olona rehetra na dia ny kristianina ary araka ny teny izay nambara atao anatin'ny vavaka dia ohatra mitady iravoravo-tanana izany manoloana ny toe-javatra misy satria misy ny ezaka izay atao mba ho fiarovan-tena misy ny vavaka asandratra mba hisiny ny fitsaharana ny fahatezeran'Andriamanitra kanefa dia vao mainka totra ny mianaka ny loza me mahazo vahana izany rehetrarehetra izany tsy tokony hampihemotra antsika fa vao mainka aza tokony hatonga antsika entehitra tanteraka amin'ny famonjena izay ataon'Andriamanitra satria nambarantsika teto hoe tsy misy zavatra tongatonga ho azy eto amin'ity zao tontolo izao ity fa trompetra tsofin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao mihitsy tso antsika rery ho an'izao tontolo izao kanefa manana ny anjarany manokana koa ny firenena malagasy ny kristianina manoloana izao toe-javatra mitranga izao mba handre ny hafatra izay ampitan'Andriamanitra atonga fiverenana tanteraka ho amin'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy metraketraka izy ka hitahiry ny loza sy ny fahatezerana mandrakariva ho antsika fa misy vanim-potoana voatendriny manokana rehefa tonga amin'ilay tanjona kendren'Andriamanitra ny olona mitsahatra amin'ny fahatezerana izy ary miandrandra n'izay famotrampon'Andriamanitra izay itsika tamin'ny farantsika dia niresaka ohatrany hoe mandany Jeriko lehibe tsy maintsy horavana ity valana retiny ity ary za manokana dia matoky sy mihino mihitsy fa tsy maintsy horavy io mandany Jeriko io ary tsy vitany herin'ny tenantsika io fa mila mihitsy ny fidiran'Andriamanitra antsehatra kanefa izay fidiran'Andriamanitra antsehatra
amin'ny famonjenantsika izay dia miankina amintsika isam-batan'olona tsiraray avy. Tsy sasatra ny manentana vanim-potoana tokony hiverenana amin'Andriamanitra izao, tahaka ny tamin'ny andron'ny Ninive. Mpanjaka mihitsy no nanome baiko ny tanàna tamin'izany vanim-potoana izany mba hiditra ao anatin'ny fifadikanina andray fanapahakevitra hiala amin'ny ratsy. Ndraozy dia mba hanenina ny amin'ny loza izay nikasainy ho tanterahana amintsika Andriamanitra. Ary izany indrindra no ndrasan'Andriamanitra amintsika isam-batan'olona tsiraray avy. Ny afatra fampiverenana amin'Andriamanitra tsy adidy ny tompona andraikitra ara-panahy fotsiny tsony. Fa tamin'izany vanim-potoana izany dia Jona niran'Andriamanitra tao amin'ny tanàna ny Ninive, nampitandrina ny tanàna ny Ninive, ho ravan'Andriamanitra ny tanàna ny Ninive raha afaka 7 andro. Fa tafapaka tao am-pon'ny mpanjaka izany, dia ny mpanjaka mihitsy no nanome baiko ny olona teo ambany fahefany mba hifady alina, handray fanapahakevitra hiverina amin'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy fanao. Ny vokany nanenina ny amin'ny loza Jehova. Ary izay lalana izay matoa voasoratra tao anatin'ny soratra masina dia mbola afaka manatanteraka an'izany eto amin'ny firenentsika io Andriamanitra io. Ary izay indrindra no nanaovantsika antso teto. Vanim-potoana tokony hampandeferana ny ampopo rehetra izao vanim-potoana faran'izao, vanim-potoana ny loza izao. Tsy jerevana tsony ny fironana ara-pivavahana ara-politika. Hampandeferina daholo izany rehetrarehetra izany, fa tokony iray fo, iray saina mba hiverina ho amin'i Jehova. Fa na inona na inona teo zavatra mitranga sy ezaka rehetra atao raha tsy eo Andriamanitra momba ny zavatra ataontsika dia mandamoka daholo ny zavatra rehetra. Ary isorantsika an'Andriamanitra satria mbola manana mpitondra firenena matahotra an'Andriamanitra isika, sy manao antso amin'ny vahoaka mba hitalao, hivavaka, hangataka ny famondram-po avy amin'Andriamanitra. Fa isika vahoaka kosa eo anatrehana izany rehetrarehetra izany tokony hampandefitra ny ampopontsika. Ary izay no nahatonga antsika ny teny tao anatin'izao fampielezana izao hoe ko izay manan-tsaina, hitantsika tany amin'ny Amosa 5:7 izany, ko izay manan-tsaina dia angina mihitsy amin'izao andro izao, fa andro mampahory izao. Ary nisy afatra tao anatin'izay mba hikatsahana ny tsara fa andavana ny ratsy, fiverenana amin'Andriamanitra. Izany hoe izay zavatra rehetra mety hitondra fikorontanana, ny fahavalana tsy hita maso. Ary io tsy mifidy sarangan'olona io, tsy mifidy fironana io, tsy mifidy mpivavaka io, fa voany daholo. Eo anatrehana izany rehetrarehetra izany. Io ary efa tsy zaka kanefa mbola amboly korotana vetsy averoa dia aiza moa Andriamanitra no mary vavaka antsika. Ary izay no mahatonga miresaka mandrakariva manao antso ho antsika vahoaka, tsy mijery anaram-piangonana, tsy mijery atoko-pinoana, tsy mijery fironana ara-politika, fa mijery kosa ny isam-batan'olona, satria maniry dia maniry mba ny mpiray firenena rehetra no arovan'Andriamanitra, mba hitsaharany fahatezeran'Andriamanitra ka tsoringana ao anatin'izao loza izao. Ary tena mety zavatra ho tanteraka izany ho ataon'Andriamanitra, fa mivanim-potoana fotsiny miray fo, miray saina ny vahoaka dia ho tanteran'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Salamo 7:3, Salamo 7:3, inona ny zavatra ambarany eo? Salamo 7:3 dia ny andininy fa 12. Salamo 7:3 dia ny andininy fa 12, izay tena teny mahavelo-panantenana antsika amin'izao vanim-potoana faran'izao. Izao ny voasoratra hoe sambatra ozy ny firenena izay manana ny Jehova ho andriamanina, dia ny olony no fidiny ho lovany. Ao izany ny lakile ny fahasambarana, ny hatonga n'ilay firenena
mba hanana an jehova ho andriamaniny ho tokony tanteraka mihitsy sambatra zany firenena zany ary tsy fitiavatena ny antony anaovana an'izao afatra zao fa mitsitsinjovana firenentsika mba ho lasa ohatra ho tarafiny ty zao tontolo izao ity ny fiverenana amin'andriamanitra ary zay no anaovana antso raha azo atao rere olona zay manan-tsaina zay tonga saina am'izao andro faran'izao tokony mba manendry fotoana kely mba hifadiana hanina mba hifonana amin'andriamanitra mba angatahana ny famondrampon'andriamanitra ho an'ny tena ho an'ny tokantrano ho an'ny fiangonana misy ny tena ho an'ny faritra misy ny tena ho an'ny firenena mihitsy mba hatao zay fivavahana sy fifonana mba hisiny ny famondrampon'andriamanitra fa matoa mipetraka zany teny zany de ny zavatra mitranga azon'andriamanitra tanterahany eo andriamanitra mora manenina ny amin'ny loza ary hitatsika zany teny zany zay voasoratra ao amin'ny bobon'ny joely zay antony anankiray mahatonga tsika anaovana antso satria teny n'andriamanitra io tsy mova marina mandrakariva io ka rehefa tena tanterahantsika de tena mamindra fo tokoa andriamanitra joely toko 2:12 sy 13 ko na dia ankehitriny aza ho jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana ary ny fonareo mitritriary fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny jehova andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy maharo-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza mora manenina ny amin'ny loza io andriamanitra io ny zavatra mitrangange amin'izao vanim-potoana zao de ity raha heritaona lasa zany raha mpitahaina ny loza zay nitranga heritaona lasa de zao ohatrany maivamaivana tamin'ny heritaona lasa fa mihamafimafy izy amin'izao vanim-potoana zao lasa tena mandritaka vetivety ary tsy hitanao zay fomba atao intsony tediavina zao fomba rehetrarehetra zao mba hierovatena ary tsara zany ary miezaka ao amin'izany ny firenena ny fanjakana ary midera ny heri-po zay ananan'ireo tompona andraikitra ambony rehetrarehetrareo mba ho fierovana ny firenena mba hikajiana n'izay fahasalamam-bahoaka zay mba tsy hatratra ny loza ny vahoaka misy ny ezaka atao mimafy izy io kanefa ao anatin'izany ary efa fantatritsika efa miombo ny mitombo mitratrany ny fahafatesana tena me mitombo isan'andro isan'andro kanefa tsy andanin'izany mbola misy ihany ny vaovao e mbola misy ihany keo valana retina mahery vaika kokoa ny io zavatra trehantsika io amin'izao vanim-potoana zao raha izany tokoa ny tafiditra inona tso ny fanantenana eto amin'ity fireneny ity de tsy ho tonga saina ve isika menakavy manoloana n'izany rehetrarehetra zany hoe tsy vanim-potoana hifanenjehana intsony zao tsy vanim-potoana anaovana tsy rambona intsony zao tsy vanim-potoana tena ampisehoana ny ampi-po intsony zao sy azonana ny fironana rehetrarehetra fa vanim-potoana tokony iray fo iray saina mba hitalao amin'andriamanitra fa tsy misy afa-tsy mifiverenana amin'andriamanitra no lala tokana hanampy atsika miezaka ataotsika rehetrarehetra mba hitsarany io lozy io mahay ange raha azo lazainy mahay ange ny manam-pahaizana rehetra manerina n'izao tontolo zao tena mahita mikaroka ny vahaolany ny fanefitra rehetra hoentina miady amin'ny valana retina tena mahay fa saingy andriamanitra mahay lavitra amboniny reny fa ninonina ezaka ataon'ny olona raha tsy mbola misy fiverenana ao amin'andriamanitra de zao arakaraka ny mahita fanefitra mampitola gaga noentina miady amin'ny aretina ny olona fa saingy iny tsy afaka loza hafa koa tonga andray de ho tonga misikaroana kanefa tsy ho tonga mi fiverenana amin'andriamanitra de zava-poana zany rehetrarehetra zany ary zay nanaovana antso nizaniza tonga saina amin'izao vanim-potoana zao aoka angina zany hoe ampandevitra ny ampipo voaka kosa hiverina amin'andriamanitra hiaraka hitalao amin'andriamanitra hiaraka hivavaka amin'andriamanitra andohalika mihitsy hifahadianina raha azo atao angataka ny famondrampon'andriamanitra mba tsy hiatra amin'ny firenena
ny fandringanana tanteraka kanefa matoko sonina raha mieritreritra ny ty firenena malagasy ty firenena tena mivavaka fa mba tsy ho eo amin'olotra fotsiny fa tena mifo ny ray manontolo ary tsy ten'andriamanitra izy ny fizaratsarahana zay nge ny mahatonga an'io toezavatra mitrango io satria ny zavatra rehetra tsika ny mety mahita hoe ty ratsy amintsika ty tsara amintsika fa ny zavatra rehetra miatra ny fiainany zanak'olombelona dia zao avelon'andriamanitra hitranga fa misy tanjona tiandren'andriamanitra dia ny atonga ny olona entehitra tanteraka aminy mba sy ny fiadanana sy ny fahasambarana atanteraka n'le teny hoe sambatra ny firenena zay manana any Jehova ho andriamanina sambatra ny firenena tsy mba maniry an'izany ve tsika hoe ninninona toezavatra mitranga tena mety azon'andriamanitra teo nge maneho fahagagana eto amin'ity firenena malagasy ity ninninona tena fitrandrahana atao manampahaizana ny ivelany any mba edivana amin'ny aretina fa fomba tsotra ahafahan'andriamanitra maneho ny fahagagana ny zavatra takiny amin'ny firenena malagasy dia ny fiverenana amin'ny Jehova fotsiny ary zay ny fanafody faratapiny tsy manao akory hoe niezaka atao mba edivana amin'ny aretina tsy fa mba hatonga an'andriamanitra hiditra ntsihatra ka hampahomby niezaka ataotsika fa eo ambanin'ny fitarihan'andriamanitra mahatonga an'izany rehetrarehetra zany tsisy ho afabela ao anatin'ny mbola fitazomana ny ampopo fa voamakara hiamafimafy ny zavatra hitranga ao ny Jeremia 7:20 Jeremia 7:20 ny zavatra rehetra ataon'andriamanitra dia misy antony avokoa Jeremia 7:20 dia ny andin'ny faraky amby folo ka hatramin'ny 17 dia zao ny voasoratra ao fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo Jehova ozy dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany ary hiantso ahy ianareo ka andesy hivavaka amiko dia hiaino anareo ary hitady ahy ianareo izy dia ho hitanareo raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra zao zavatra mitranga zao na dia loza ary dia tsy tena fandringanana tanteraka akory fa hevitra ataon'andriamanitra mba hahatonga fiadanana ao atsika mba hananantsika fanantenana ozy ny amin'ny farany hananantsika fanantenana ny amin'ny farany ary zay nanentanana atsika mandrakariva ampaherezana atsika mandrakariva mba tsy ho very fanantenana tsy ho kivy mbola misy ny vahaolana Jehova irery any no hitaraina mampitsahatra ny fifandirana rehetra mampatsahatra zay rehetra mety ololompo fa tokony iray fo iray saina eo amin'izay fiantorahana amin'andriamanitra zay mba hamonjen'andriamanitra ny firenena ary ny zavatra tena mahafinaritra nge na dia kely sy bitika taka an'izao arytsika matetika fomba fiasan'andriamanitra zay toejavatra zay tsy amin'ny alalan'ny hery anana ny firenena akory hoentina hanaporofona fa miaraka amin'andriamanitra izy fa na kely sy bitika raha fomba n'andriamanitra mihitsy no miteny an'izay nampitany tamin'ny Jobo zany kely ny andohanao zy fa ho lehibe ny fiafaranao nampitainy tamin'ny Abrahama zany tamin'ny Abrahama aminao no hitahina ny firenena rehetra ambon'ny tany olombitsy no fidiny ahoana moa tsy isy eo ny voninahitra Andriamanitra amin'ity firenena malagasy ity raha tonga sainany olona ary zay no engaviana atsika tena ampitiavana tsy mijery fa na tsy manavakavaka antoko-pivavahana hapetrao ny etikety rehetrarehetra zay rehetra mety ho foronana na ara-politika na ara-pivavahana tsy misy mifanentsikentsika satria Andriamanitra tsy mijery ny etikety ananantsika hoe za fiangonana taka an'izao ka henohny Jehova teny fa ty fiangonana kely taka an'izao ka tsy henohny Jehova teny fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra dia nisy ambatan'olona ho tafaverina tanteraka aminy ka hitaraina ny fanondram-po mba hatonga ny tenin'ny Joela hoe tena mora manenina ny amin'ny loza Jehova fa io toejavatra io lala tokana ihany no fahatsika mandray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia nisy ambatan'olona
manaiky hiverina amin' Jehova, mampitsahatra ny fifandirana sy ny korotana ka mivavaka. Tsy malahelo ve tsika raha horingana eto daholo ary dia hitantsika taratra tsy mifidy saranga ny fahafatesana. Tena mandripaka ary raha sanatrehan'izany tia rehefa tsy ho zaka ny zavatra mitranga, kanefa mbola misy variant vaovao zay vao maika mandripaka bebe kokoa no izao zavatra mitranga zao, tia raha tsy hita ny fanefitra ka raha hita ho tonga indray zany inona ny zavatra mitsoantsika, kanefa misy fomba azo atao hisakanana an'izany. Dia ny fiverenana amin'i Jehova manana ny fahefana rehetra izy, ahafahana misakana ny loza, tsy enjera amin'ny loza tsy maintsy misy, fa nisy hono ny fiarovan'Andriamanitra ohatran'ny zavatra nisy tao amin'ny tany Egipta ihany ange. Rehefa nandahan Jehova ny Egyptiana dia nahavelon'Andriamanitra izy aizina nandritra ny akelona tao amin'ny tany Egipta, aizina mikitroka tsy ahitan'ny olona ny lalaka lehany, fa ny zavatra nahagaga nefa tamin'izay ny Egyptiana tsy nahita mazava mihitsy nandritra ny atelona, fa teo amin'ny toerana nisy ny Israely kosa nahita mazava izy. Ary zay le fahagagana ataon'Andriamanitra zay matetika tsy ratsirain'ny olona, ataon'ny olona tsy rambina, satria ny olona metehitra amin'ny ezaka ataon'ny tenany, tsy ratsy ny ezaka ataon'ny tenany, tsy ratsy ny voka-pikarohana rehetra, fa mba hampahomby zany rehetrarehetra zany dia mila apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra. Za tena matoky mihitsy fa eto amin'ny firenena malagasy no misy ny tena fanefitra entina miady amin'io rahalana retin'io, fa raha apitsika amin'ny fiverenana amin'i Jehova ho gaga zao tontolo zao, satria misy fomba mahagaga entin'Andriamanitra mamonjy zao firenena malagasy zao. Matoky sy mino fa tsy ny olona rehetra no anda, fa misy ny olona resy lahatra tanteraka hoe tapidalaka le taka ny sokina nanany bato ity, fa aleo miverina amin'i Jehova dia ho hitantsika ny famonjena. Kanefa na izany naty zany petraka foana ange le fivavahana rehetra ohatrany tanina samy te hiantso ny Andriamanina zany daholo, tsy ratsy zany ary zara dia mamporisika mihitsy, satria raha mijeritsika ny bokon'ny Jona, inona ny toe-javatra mitranga rehefa nandositra Jona ny rahan'i Jehova izy aloha milohan'ny atongavany tany amin'ny tonona tany Ninive, nandositra izy lasa niditra tao amin'ny sambo andeha ho an'ny Tarsisy, kanefa tany dia efa nanomboka ny loza, tafio-drivotra mahery vaika saika nandrendrika ny sambo, ary ireo olona tao ireo olona tsy mitovy ny fivavahana zay nironan'ireo rehetrarehetra ireo, fa rehefa nanoloana ny loza mipetraka ny ampopo rehetra, napetraka ny maizy ny tsiraray avy tamin'izany vanim-potoana zany, fa samy nitodika ny vavaka, ary zay le fivavahana zay mandrasana na inona toko-pivavahana misy atsika tsiraray avy. Aoka mba ho zany toe-tsaina zany no toe-tsaina ao anatintsika aloha hatreto, satria fantatr'Andriamanitra hoe mangovotra sy matahotra noho ny loza ny olona, dia mitady Andriamanitra izy amonjy azy. Dia inona ny zavatra mitranga teo anatrehan'izay Jona toko voalohany, Jona toko voalohany ny 14, fa Jehova ozy nahatonga rivotra mahery teny ambony ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila ho vaky ny sambo. 15 dia raiky tahotra ny mateloha ka samy nitaraina tamin'ny Andriamaniny avy, sady nariny tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampatony ny loza, fa Jona kosa ozy efa nidina nakao anaty sambo ka nandry reniko ny torimaso. Zay ny zavatra mitranga, le zavatra rehetrarehetra mampavezatra tao anatin'ny sambo zay heverina fa mety hitondra fandrendrehana ho an'izany sambo zany, nariana daholo zay azosika raisina ara-panahy, ny zavatra rehetrarehetra zay mety hisakana ny fahasoavana tsy ho tonga ariana zany, na dia tiana ary nariana taminaty ranomasina daholo, fa miaraka ny ray fony ray saina samy miantso ny Andriamanina
manoloana ny loza zay mitranga raha izay no ataon'ny olona mamindra fonga io andriamanitra io hoe na sanatrehan'izany ary diso ny andriamanitra zay hifantono ny olona anankiray mahamindra fo andriamanitra ary teto dia tamin'ny alalan'jona natonga n'andriamanitra namindra fo tamin'ny olona tao anatin'ny sampony tarsisy satria ireo samy niantso n'andriamanina fa saingy mbola nytoy ny loza teo anatrehany zay rehetrarehetra zay ary zay le antso fampiverenana ao amin'i Jehova satria na dia miantso ny andriamanina ary ireo olona reo zany hoe ny andriamanitra zay natsonindreo tsy Jehova fa nana ny fampopivavahana zay nianteherana izy fa rehefa hitany fa tsy namaly vavaka ny andriamanitra zay nivavahany dia gaga izy teo ary nahitany Jona ary na ianao izy to matory fotsiny eto fa mba hatsoa ny andriamanitra ho izy no andriamanitra zay hivavahanao dia namaly mihitsy Jona tamin'izay eo amin'ny 15 dia hoy izy tamindreo Hebreo aho zay ary Jehova andriamanitra ny lanitra no hivavao no hivavahako dia zay nanao ny ranomasina sy ny tanymaina nanomboka nitory izy io ny hivavahako dia gaga reto olona reto dia ino ny zavatra mitranga ny fanapahan-kevitra rehetra no raisiny Jona natonga famonjeny ho an'ny olona tao anatin'ny sambony tarsisy fa ny zavatra mitranga moa hafahafa ny zavatra nataon'ny Jona teto ny 13 ka hatramin'ny 14 nefa namaky ny onjafatratra ny olona ozy mba hamerina ny sambo ho amin'ny tanymaina fa tsy zakany satria ny ranomasina mbola nihainonja mafy any satria tao alohan'izay ny zavatra nangatahany Jona ny 12 ary hoy izy tamindreo betao ka tsy mpazo any anatin'ny ranomasina hatono ny ranomasina aminareo fa fantatro fa noho ny amiko no mahatonga zao onja mahery zao aminareo zany hoe nambarany tamin'le olona ary ny antony tenenany Jona an'izany dia mba hatonga n'le olona ho resy lahatra marina ny zavatra teneniny fa avy amin'le Jehova andriamanitra zay no laviny mahatonga nyity lozy ity dia zay natonga azy hoe betao ahatsipy any an-dranomasina fa tsy hidirantsika lalina ny makasika an'iny fa maneho ny tandintony Jesosy Kristy ato Jona tsy maintsy lasa sorona mba ho famonjena nyreto olona reto kanefa mba ho tompy amin'reto olona reto hoe marina ve zany tenin'ny Jona zany tena le Jehova zay nivavahany ve no natonga ny loza niatra tamin'izy ireo satria tsika efa samy nianitro ny andriamanitsika fa tsy namaly ireo dia natahotra ihany izy ireo amin'ny manofo aloha hijanona amin'izao ihany fa fomba hoana moa no hanimpazantsika azy any anaty ranomasina lasa mpamololontsika fa saingy tsy nampitsahatra ny loza zany zay pirofo anankiray matoa tsy nitsahatra ny loza dia tsy nanaiky ny fepetra napetraka Jona reto olona reto ny 17 ka hatramin'ny 19 nefa namaky onjafatratra ny olona ozy mba hamerina ny sambo ho amin'ny tanymaina fa tsy zakany satria ny ranomasina mbola nihananonja mafy taminy dia mitaraina tamin'i Jehova izy ka nanao hoe mifona aminao zay Jehova oka tsy ho faty izay noho ny amin'ny ainy ity lehilahy ity ary aza tao ho mpandatsaka raha marina izay fa ianao Jehova efa nanao zay sitrako ny fonao lasa nitodika tamin'i Jehova ho azy reto olona zay samy nanany ny andriamanina reto satria efa natsona ny andriamanina tsy namaly vavaka dia lasa niantso ny anaran'le Jehova natonga loza tamin'i Jona zay antony nampisy loza tao amin'ilay sambo dia nivavaka tamin'i Jehova izy nifony aza taonao mpandatsaka raha marina zay dia inona ny zavatra nataony dia nobetain'izy ireo Jona ka natsipy ny tany anaty ranomasina ary dia nitsahatra ny fisafoky ny ranomasina dia natahotra ny Jehova indrindra ireo ozy ka namono zavatra tao fanatitra ho an'i Jehova sady ny voady lasa nahafantatra n'le andriamanitra mpamonjy reto olona tao anatin'ny sambony tarsisy reto fa ny zavatra tsara ho fantatritsika dia zao fanamporofona tamin'reto olona reto fa tsy Jona no namonjy an'le olona tamin'ny loza zay niatra taminy fa mba ho fantatry reto olona reto fa Jehova no andriamanitra ary zay mahatonga antsika nandray ny salamo 7:7 sambatra ny firenena zay manana ny Jehova ho andriamanina kanefa raha mbola tsy resy lahatra amin'izay dia zao samy mitaraina amin'izay fantatritsika fahery azo hitarainana aloha fa ny tokony iraisantsika fo iraisantsika saina dia zao hiady amin'io fahavalo mamely io fa andriamanitra mahita fomba andresena lahatra
ny sambatan'olona tsiraray avy hoe tsy misy afa-tsy jehova irery any no andriamanitra ka tonga atsika ho resy lahatra taka an'retolona tao anaty sambo ny tarisisy reto hoe lasa natahotra an' jehova indrindra ireo olona reo sy namono zavatra tao fanatitra ho an' jehova sady ny voady inona nefa ny lalana tongavana amin'izany tsy misy afa-tsy ny fifadikaniny joela toko 2:2 sy iverenana am' jehova andriamanitra amin'ny fifadikanina sy ny fitarainana sy ny fitomanina satria andriamanitra mamindra fo jehova manenina ny amin'ny loza izy ary ny afahantsika manatanteraka ny zavatra mitranga tato amin'ny jona toko 7 baiko nomena ny firenena ray manontolo aokitsika ifady anina ny amaranantsika azy jona toko 7 ny 15 katramin'ny 15 fa aoka sany sarina lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy ary aoka hitaraina mafy amin'andriamanitra ary aoka samy afo ny lalany ratsy sy ny fandozany eny an-tanany avy izy rehetra fangamby iverina ihany andriamanitra oskanenina ary hiala amin'ny fahatezerany rehitra mba tsy olany dritra isika zay ihany tsy midika izany hoe ny ezaka rehetra natao tsy misy dikany tsy fa tsy maintsy mentehatra na mi fiverenana amin'andriamanitra mba hampaomby zany rehetrarehetra zany ka tsy fianteherana na mi firene-kafa akory ny zava-dehibe manam-pahaizan'ireo na vita ny trandraka ireo tsy zay za tsy midiny tsy miteny hoe misakana an'izany fa ninoninona ezaka atao rehefa tsy tafaverina amin'andriamanitra afaka io loza io loza hafa indray no mitranga tsy afa-be letotsika manao antso ho an'izay tonga saina ho an'ny olona rehetra satria adiraisany io andao rereo olona hiverina am' jehova andao apetraka ny ampipo rehetra andao hitaraina ao anatin'ny fifadikanina sy ny fifonana amin'andriamanitra angataka famelana angataka ny famondram-pona avy amin'andriamanitra fa raha manenina ny amin'ny loza io andriamanitra io amin'izay vanim-potoan'izay hiavaka ny firenetsika aro tanteraka le teny voasoratra any amin'ny salamy 7:30 ary matoko sy neno satria mpivavaka ny malagasy fa zany rehetrarehetra zany na de kely ary tsika kely ny andohana ozy ny lazainy jehova vo lehibe ny fihafaranao na de kely sy bitika tahaka zao ary tsika de zao hain'andriamanitra ny mitondra ny voninahiny ore manerina n'izao tontolo zao hoe hafa zany araka ny salamy 7:30 ny 12 hoe sambatra ny firenena zay manana an' jehova ho andriamanina de ny olona nofidiny olovany eny an-danitra ozy no hitsinjovan'i jehova mijery ny zanak'olombelona rehetra izy mba ho sambatra ty firenena malagasy ity de ny fanamasin'andriamanitra hiasa ao anatin'ny fotsika rehetra mba iombona atsika ambavaka mba tonga atsika iray fo iray saina hiverina tanteraka amin'andriamanitra fa mifomba mahagaga no nafotan'andriamanitra nyzao firenena zao ka ampitsahara ny loza tsy hiatra amin'ny firenena malagasy vavakitsika jehovandriamanitra ray io misaotranao izay no miteny fampahirezana zay nomenao anay ary manoritra vaolana mahomby anao fa saingy matetika izay tompony manamafo vokatry ny ampipo anananay te hifikitra amin'ny voninahitra amin'ny laza te hifikitra amin'ny zavatra iankinanay fa zao mpamonjena ary te ampiseho fa ny anay ihany marina kanefa ny zavatra kendrenao tompo de natonga anay ampandevitra zay ampiponay zay fa naiky ny fitantananao tanteraka mangataka aminao izay fanainao masina hiasa to am'ty fireneny ty mba tsy hijery zay mety ho fironana rehetra fa hiaraka hitaraina aminao tompo mangataka ny famondrampo mba mijenao zao fireneny zao ary mba ho ataonao fitaovana manerina n'izao tontolo zao ty firenena malagasy ity de le teny fikasana zay nomenao ny abrahama nitenenanao hoe ray aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany fantatrefa vitanao zany fa zay ny tsy mino kanefa de
ampandeferiny ampomponay mba hananana finoana velonaka interana tanteraka aminao dia mamindra fo n'ity firenena malagasy ity izay rehetra korota eritreretina ho tanterahana mba tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana ary dia iray fo iray saina mba hiverina tanteraka aminao mba hitsahara ny loza dia ho firenena sambatra ho tarafiny ty zao tontolo izao ty firenena malagasy ity mifona ho an'izao firenena izao izahay ankehitriny ary mametraka eo am-pelantanana koa ireo rehetra izay tratry ny aretina mamindra fo izy ireny tompo sy trano amin'ny fomba mahagaga izy ireny ary dia ninonina ezaka izay tanterahany firenena malagasy hoentinay ho anatrehanao mba homban'ny sandrony mahery hoeniko ny fahasoavana sy ny fitahina hitondra fanasitranana tanteraka dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy. Amen. manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao na ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.